toy izao indray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio ombanao olony amin'ny fombany Kristy na dia hoentiny amin'ny voany ambody azy ianao araka ny voasoratra amin'ny filazantsara amin'ny Matio 7:4 tapany A amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambody na hoentiny ao anatrehany mpanapaka dia aza manahy fa ombanao amin'ny fombany ny tompo araka ny ao amin'ny filazantsara amin'ny Matio 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ahoentinay ao anatrehany mpanapaka sy ny mpanjaka anareo no ny amiko ho vavolombelona amin'ny sy amin'ny jentilisa fa raha mandolotra anareo izy dia aza manany amin'izay fomba hitenenanareo na izay holazainareo fa anome anareo amin'izany orizany izay holazainareo fa tsy anareo no miteny fa ny fanahin'ny rainareo no miteny ao anatinareo. Matoky vavaka isika raha eo misaotra anao manome fitsarana ho ahy na dia miatrika ady mafy aza fantatro fa ombay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.